Miarabantsika mpiray tanindrazana amin'izao folafolakandro zao elaela tsy ny teny a de ialako tsiny aminareo zay maro be ny teny efa maninona ohatrany somary manginginy. Ny antony voalohany aloha de andro fety teo de za moa hitanareo ihany fa rehefa mba hoe fety zany de velako ny olona aloha mba hiala sasatra satria ny fahalovana ara-politika ao Madagasikara akory tsy ho foana vetivetika. Alioko de mitsotra anareo an'izany de noho izany tsy de ilaina hoe ao anatina fety koa tsika ny mbola ifamendrofendro satria marina fa tsisy zavatra mangirana sy mandeha zany ao mazavako aminareo moa ny tiako tenenina fa zay ny antony de nandritry ny herinandro iny moa zany somary nangingina satria noho ny asa mandraraha ihany koa de misy ihany koa ny zavatra tsy maintsy sahanina eo amin'ny fiainana andavanandro zany. Androany teny aminareo hanao fanamariana vitsivitsy kely fotsiny amin'ny toe-draharaha ao Madagasikara. Ny toe-draharaha voalohany aloha de ny enatra satria ny tena moa kristianina ary kristianina pratiquant ary isan'ny tena menatra manongo tena nahita ty mpiandry sy mpiandry adala zay mitondra ny Madagasikara. Za moa tsy miantsona izy io filoha tsy filohako zany io tsisy ny fidy an'io de bon amiko izy raha mika amin'ny fahalalako azy raha mika be revers fihetsoko azy de tena nangory vitsika ny saiko nahita azy ny teny tao anatina fiangonana miaraka amina garde du corps eny ambony alitara. Tena ho zaka tena mpiandrinina rety tena mifono aminareo loterianina fa tena efa faniratsirana ny fifoazana manolotrony zao zavatra zao. Sa inona moa zany aviaiza moa izy iny tsy fantatro tsony fa de tena hoe normal ny olona raha tsy mino an'izany mpiandry zany tsony amin'ireny zavatra ataon'ireny de sady mitantara lainga mitantara bobo mitantara angano rangahy ty izany tsy nalala kosa aloha fa tamin'ny radioelona ny nanao an'ireny nanomboka tamin'ny tetikasa tamin'io zavatra resaka rano mandro seza sy ny karazany io foto-drafitrasa napetraka radioelona reo de ohatrany reto zany reto adala reto am'izao mitokatokana de lokona le zavatra de hoe zay no tokana an'io. Tena olona ondrakondrafany reto tena za zany tena ho zaka maninona nefa ny raha mipetraka fotsiny de manao de miasa mangina de tsy mamenatra ane zany manatanteraka ny foto-drafitrasa natsangany teo aloha de toizanao fa tsy hainao no mirehare zay mantsy le mahatena kely fisainana anazy mirehare izy zay navita an'izao nefa tsisy ninona vitanao teo tsisy lisan'ny menakavy tsisy natao lisany afa-tsy mangalatra dikan'izay tena mampalahelo anahy le fisandohana fisandohana mialatsiny za tonga de mahitsy miteny tsisy fiarovana an'iza sisy fa ny foto-drafitrasa amin'izao zay notokanany reto adala reto de foto-drafitrasa nataony ngarajoelona daholo reo aloha zay nita amin'ny masonay de nilokolokona maitsomaitso zany hoe ny orange nolokona maitsomaitso zany de ino ohatrany zava-baovao zay ve le fanavozana tena fahavoazana zany amiko fa tsy fanavozana mihitsy ka de zay tiako tenena aminareo aloha ny amin'ny fitsaniratsirany ty zandrilahy ty mbola zandriko iny fa tsy mamiaja an'iny zany faniratsirany izy io an'Andriamanitra aloha tena manao an'Andriamanitra tsy izy mihitsy ty rangaty tena zay za mazava-doza azy tsy fantany mihitsy afato momon izy mety ho atson'ny ray ody any aminy tsy hoe isy amono akory fa tsisy mametra ny fotoana zany aty fa zao ny olona rehefa diso milalo maloto loatra diso milalo maloto satria misy zavatra maloto noloviny matonga azy anao an'io zavatra faniratsirana io ary ny zava-misy am'izao fotoana zao Madagasikara de ny fanapariahana zay fomba maloto zay mba lasa ho tonga zavatra ara-dalàna de hatrany amin'ny fiangonana no tsiratsiraina zay ny tena olana. Inona moa ny atondita amin'ny fiangonana iny de resaka concertation nationale karakarain'ny FFKM de tenenina hoe tena ny rehareana mihitsy na me 150 millions d'ariary ny FFKM fa maninona moa ny FFKM nomenoka 150 millions d'ariary kolikoly ene zany fa gnasy ny FFKM anga tsy mahavely tena tsy manana an'ireo ondro manaraka azy anga tsy mahavely tena fa ny tiana tenenina amin'ireny de fa apetraka sahady satria ny FFKM koa de manao politika de nandray vola dikan'izay zay ho tenenina io zany tsy maintsy ho tanterahan'ny FFKM amin'io resaka concertation nationale io dikan'izay koa de fa mazava tsara fa tsy hisy lalao madio zany ao Madagasikara rehefa ny FFKM no mandray tanana ny zavatra rehetrarehetra tsy nisy zavatra nanjary hatramin'izay tsy nisy tompoko satria diso loatra
miraitsy kombakomba am'izay mpitondra eo atoerana ny FFKM, manao fanambarana misaraka izy reo, samy manao fanambarana, manao ny FJKM, manao ny katolika, sasany loha tsy hitako nanao ohatry ny nangina be fotsiny, mitsikera ny zavatra nataony zalahy reo. Fa rehefa tonga eo mason'le rangahy izy a de milefaka, lasa éponge, tena ohatry ny hoe zavatra hity zany, tsy afeniny zany a. Dikan'izay a, hatrany amin'ny fiangonana zay lazainao fiangonan-dehibe am'izao, lasa manao kolikoly. Zay zava-misy. Inona moa ny Madagasikara andeha hijoro am'zany? De Andriamanitra ve de anaiky hijery fotsiny an'izao zava-misy eo Madagasikara zao? Fa matoa izy manaiky de satria efa niray petsapetra amin'ny devoly zay no heveriny fa mba olona ao anatin'ny sehatra ny fivavahana reo ray aman-dreny ara-panahy, miray petsapetra amin'ny devoly. Tena ohatrany hoe manome hasina kokoa ny amin'ny maha olona. Ka de zay zava-misy a, reny ny renatra ho an'ny fiangonana no azo ny fiangonana atao mihitsy tompoko nandrarany iny miaramila. Inona ny idiran'ny miaramila eny amin'ny altara? Fa azo ny fiangonana natao mihitsy, ninona fifandaminana satria ny fiangonana ny mandray. Dikan'izay afaka miteny hoe atsisy amononao ato rangatya, esory any mo miaramila, tsy fantatro hoe na olona mpilalao ody na inona, avelanao ekatra eny ambony altara. Zay moa zany zava-misy. Ka de hitantsika am'zany ny fahalemen'ny mpitondra fivavahana am'izao fotoana zao, normal raha ohatry zao le firenena. Izaho iteny zavatra faharoanareo any amin'ny resaka hoe fanaovana politika ao Madagasikara. Ny fanaovana politika ao Madagasikara de atao hoe géométrie variable. Ao zany tsy misy hoe namako mandra-pahafaty zany na fahavaliko mandra-pahafaty zany, fa ao zany rehefa misy tombontsoa iraisana de miaraka, de rehefa misy tombontsoa tsy iarina de mody mifandrafy ho azy le teneniko anareo a. Nahita tsara tsika tamin'ireny tamin'ny fotoan'andro Ngara Valomanana, isan'ny nanohatra mafy Ngara Valomanana zany Rajonary Mampianina, ry Rajoelina sy ny karazany zany, nanohatra mafy Ngara Valomanana. Niakatry Rajonary Mampianina, nisy fotoana indray Ngara nanohatra ny Rajonary Mampianina indray, Ngara Rajoelina, Ngara Valomanana sy ireo mpitaritarika politika hafa le kongona kely madinidinika reto masika be fiteniko fa tsisy raha an'izany. Satria ireo olona reo tsy manana puits politique reo, fa reo zany le olona le manaraka fotsiny inona indray ny ataony resy de ndao hoatsy de hoatsy. Verina indray Raha Valomanana, verina indray Rajoelina moa azafady, de reny indray misy indray ho nietsika fotsy de miaraka eo daholo indray Rajonary Mampianina sy Raha Valomanana sy tanareo am'zany. Zay ny atao hoe géométrie variable. Ao zany tsy misy mihitsy ilazanao fa hoe mpifahavalo mandrakizay ny mpanao politika. Inona ny maratsy an'izay? Ny maratsy an'izay de zao, tsy hitan'le olona tsony zay atao satria ny olona koa modondranako. Ny olona ny etomely le indrindrindrindra reo fanatika mpisolelaka zay tarataritany mpitondra azy fotsiny. Androany nyretsy fanoroka de androany de ay de aloha zany ny fony tiny mandefitra kely amin'ny TGV, de ny TGV mandefitra ty tanjona ray ny tratrariny. De rehefa tonga indray ny fanoherana de mifanalika, mifanaratsy, fa metapetaka an'izao fatinanarana rehetrarehetra zao. Zany ny natao hoe politika malagasy. Tsy misy conviction zany fa tena hoe zay tondrany mpitarika azy a no andanan'reto ondry adala reto za tsy teny tsony ondry adala moa zany fa reto olona daly. Mialatsiny aminareo raha masika be am'zany fiteniko zany. De am'izao fotoana zao ndray de inona ny zavatra misy? De fa miady ndray aloha zany zao ry Ngara Rajoelina indray aloha zany nienjera de mitambatambatra kely atsy miditra ato Raha Valomanana miaraka amin'ty olona mpisandoka fahefana ty, de miditra kory sy teny sy ny karazany. Fa zao ny teneniko aminareo a, reo olona reo afaka heritaona indray reo de hiady sy fanalika. Tena miteny anareo an'izany a, satria ny antony rehefa tonga indray fifidianana de aseo indray aloha andao indray aloha mody miady ry zalahy, andao are de zay gary ny tena olana nefa de tsotra be. Eo zao tsika androany samy naeno tsika andreny le fatao nga sy teny io de Mikaela io de zao fa miteny anareo a, fa reny olona reny mihitsy ny tena fatritran'olona tsy mianatra mamadika an'izay olona fantany fa miaraka aminy am'izao fotoana zao. Ianareo ve zao de mieritreritra hoe tena mifankazo tsara sy teny sy miky? Tsy mifankazo zany reo. Ary na Mikaela raha malala an'izany mihitsy mpiatsara vela, mifampiatsara velatsy reo, fa samy eo anatina fitondrana samy mihinana aloha de samy mihinana de mody mifandokandoka eo. Fa ny zavatra misy reny zavatra tenen'ny ngasy hiteny reny mody manasoaso fa ianao no tena irak'Andriamanitra. Inona moa ny asy hiteny am'izay resaky irak'Andriamanitra fa nga izy nga mpivavaka. Tsy mino an'iny zany hoe mpivavaka olona mpaniratsira tsisy ilavana azy reny. Fa inona ny fatany am'zany fa de mody ianao irak'Andriamanitra, Mikaela patati patata, anjelin'Andriamanitra. Tena miteniteny foana ane zany reo efa niratsirana an'Andriamanitra reo olona. Fa niratsirana faran'izay zokiny an'Andriamanitra zany, fa na izy ve mieritreritra fo velona mandrakizay aloha?
zay no tiako tenenina. Lisa nga mieritreritra velona mandrakizay, averiko tsara io fahefana io mandalo io fahefana io a, fa Andriamanitra mitoetra foana. Fa rehefa ho avy ny fotoana elan'ny lisany ety mampitandrina tsy zany ray ny tsara am'izay fotoana zay, fa le Andriamanitra tsiratsiray lisany no ndeha ho tay tsara ny lisany. De efa mazava zay, tsy misy vola amina miliara na halatra io na tsy aratra manaraka ny lany am-pasany zany, fa vita elahy de vita. Io rehetrarehetra io valable pour tout le monde io. Zay no tiako tenenina. Ka de zay, ianareo mieritreritra ve sy teny sy Mikaela tena miaraka tsara? Tsy miaraka ireo tompoko. Ary ifanongany reo koa, isan'ny iaraka aminay ifanongany reo. Za teny foana, io tsy maintsy ho alainay io na atao tara averiko tsara, na ho ela na hoaingana ny dikan'izany. Misy mantsy miteny aiza ihany le hoe ho alainay e. Zao ny zavatra tiako tenenina aminareo no fanamarinany amin'ny zavatra iny. Tsy hoe akory rehefa miteny hoe alainay de rapitso sy rafakapitso. Ny zavatra rehetrarehetra de mandeha par surprise daholo. Tsoroko aminareo fotsiny fa izahay efa miketrika ary mbola mitady, fa zahay rehefa manao zavatra de alohanay zavatra tonga de tsy miverina tsony, vitandre mandeha samy miala. Zay. Fa mbola averiko amafisiko tsara fa tsy maintsy alainay io. Na inona ho teneninareo na inona ho teneninareo, ny fotoana tsy izany mametra azy. Aoka aloha zay de azava. Fa io koa maha-kristianina ny tena, zay resaresan'le zandrikely mampime kely miteny an'Andriamanitra miteny Jesosy, nefa Jesosy hafa aloha nivavahany fa tsy mitovy amin'ny ahy e. Andriamanitra hafa koa nivavahany fa tsy Andriamanitra ivavahako, fa ny ahy fandaminan'Andriamanitra ny zavatra lehibe. Rehefa sitrapon'Andriamanitra ny rapitso de rapitso, rehefa sitrapon'Andriamanitra ny ray volana na roa volana, tsy mampanino zany. Fa zay ny asoan'ny firenena. Fa matoko le firenena mbola vela manao an'izao de mbola, satria milona ao anatina fahalotona tanteraka le firenena. Mbola fantatr'Andriamanitra hoe mbola tsy sazan'ny Madagasikara zany tokony ho tafito zany. Fa leo aloha avelanjaka reto olon'olom-poana ondrakondrafana mpangalatra sy tsisy lavana azy reto, de mila manaky an'izay tsika. Inona moa ny zavatra hitanareo mandeha ao Madagasikara am'izao? Tany saina ny efa fanoranana, tany saina ny resaka fitapitaka sy ny halatra, tany saina ny avetavetana eo amin'ny samy mpitondra. Hitantsika tsara mihitsy reny resaka raharaha vadina mpanakanto malaza atao Madagasikara hoe nigadra ny sandoka de inona de nisy kely aloha natao teny amin'ny sisiny tany, nanolo tena mihitsy Ramatoa, nanolo tena le mpanakanto vavy nandeha nakany amin'ny gasity. Enjany zany re olona. Nareo vehivavy aloha manana tombony ihany e. Zay, indrindraindrindra koa moa tsy azaveny zany manana endrika ihany le sipa. Izy koa tsy riritra azy raha amin'ireo mpanao politika ireo, fa za raha aloha zay lafo vidy be zany. De navoaka aloha le razoky le tsy haiko na razoky na zandrikely mampime iny, de izy ndray mibehivava hoe mampaninina anareo, fa nga izy mpaninina sa mpifaninina, fa alao izy alony ataony ihany. Zany ve tsy efa karazany fivarotana amin'ny vadinao? Zavatra mahamenatra ane zany re olona, le zavatra ohatr'izany no miseho Madagasikara. Fa inona ny tena anton'ireny zavatra reny? Reny zavatra reny de fa nehoany gasy teny hoe izy no manana fahefana afaka mibaiko ny rehetrarehetra, tahaka n'le vorotsiloza ministra ny fitsarana koa mampiseho hoe za zay tiako gadraina de gadraiko. Fa zay fotsiny e. Mbola ho avy amin'ny fotoana, ho avy ny fotoana. Fa nareo na ny anaty lava kara hosokirina ihany nareo, hosokirina ihany nareo. Ary tonga de ambany zany teneko zany, fa tsy misy mihitsy hoe inona, fa miandro ny fotoana tsika rehetrarehetra. De miandry valio zay amaly fa tsisy raraiko an'izany, fa ho avy ny fotoana tsisy ho afabela zany eo. Zay ny teneniko anareo, na mpanaraka anah na tsy mpanaraka anah, na piaino na piaino na tsy piaino. Ny afo foto-kevitra de zao, tsy misy afaka madio zany zay nanao ratsy tomin'ny firenena io. Tsy misy zany. Niza manomboka any ambony indrindra. Na be revert ianao, na be noir ianao, izy lahy tsy maintsy mihina ny lahy rehefa tratranay eo. Zay ihany no tiako tenenina. Na inona ndraikitra lahy, na inona ndraikitra lahy, na paniny lahy, na poniny lahy, na pininy lahy, tsisy rarainy zany. Mihina ny lahy rehefa tratranay eo. Reo ninanina-mbola mpanjakana rehetra nandeha nakaty ny galabinareo ry be molotra sy itavy. Inanareo, za tsy te halala zany, fa zay fotsiny. Zay fotsiny, mihinanareo rehefa tratranay eo, tsisy hindrafo io. Dikan'izay efa ahafantaranareo sady rehefa izay no tonga amin'ny fanjakana. Tsy zaho tsy za akory no filohanareo, sanatria amiko zany. Tsy zany no premier ministre anareo. Fa za kosa rehefa misy olona apetrako ao, zay tonga de tsoko apetrako. De zay nefa mifanarahana, tsy misy afaka madio zany eo. Zay nanao rehetrarehetra tsy nety tamin'ny firenena io mihinana daholo. Ndrindrindritra reto amin'izao fotoana izao reto, tsy misy miafaka mainy zany reo. Ka zay no tiako tenenina aminareo fa makafakana politika tsotra fotsiny nataoko teo.
am'izao fotoana zao tena porofony reto adala reto mihitsy magadra lava azy hoe tena zany no fitondrana gadra izay gadra no mahazo fahefana ka de tena ny akegena rehetrarehetra mitseo daholo ny akegeny ny gadra rehetrarehetra de mbola misy an'le olona dondrona sondrakondrafana olona feominapako ary mbola zay tsy miala io re olona alefaso de alefaso ny fifidianana fa za miteny anareo fa tsy mahazo 2% zany io tapahako ny lohako io lohako tapahako na de lazainareo fa vilambilana tapahako raha mahazo 2% iny tsy mahazo 2% zany la nano andembany lohany lara satria efa fantatry ny olona am'izao no tena toe ty ve ty bandy ty ohatry zao rehefa ny olona ho any no miteny an'izany iny ny vavany iny no miteny an'izany hoe aleo no maty toizay eo amin'ny ala amin'ny fahefany io ho faty tokoa la ka ho faty ala tsy maintsy miala amin'ny fitondrany io fa rehefa zay niteny an'la hoe aleo la ho faty toizay miala amin'ny fitondrany io de manirio tonga zay fa tsy maintsy miala ilay na tian'lay na tsy tian'lay ny azy zay fotsiny zavatra tiako tenenina zany tsy tantara zavatra be deaibe ntsony be deaibe ny skandalina sinina efa irahantsika mahity zany misy zoky zay aty zoky zay isany najaiko izy amin'ny resaka hoe firesahana politika de mampirisika hoe avelory zalahy asy za tsy tea maljahatra ohatrany reny re olona fa avelo iasa ahoany inona ny asa ataony eo am'izao hoe tsy misy asa ataony zany eny eo mangalatra ny asa ataony de ho avela angalatra ve de ho avela ohatry zao ve le firenena tsy zany ve ny nanonganana ny rajoelona no mialatra de avela koa zany reto angalatra ny olona dala sondrakondrafana ho any miteny foana hoe 12 taona tsy nangina de zany hoe raha 12 taona nangalatra zany rajoelona de avelo koa zay eo koa mba hangalatra 12 taona ela amin'io minapako ary ela amin'io na rano tsy sotrony la rano tsy sasany la ny jiro tsy misy ny sakafo tsy misy de hoe tena tanareo le fomba fisainana zany le manao fampitahana tsy 12 taona rano de mereta ary 12 taona la ratsy rapiso de rapiso tapaka lalandrana reo menakavy amin'ny zavatra taony reto ka ny ady zay fotsiny mahery be ny zavatra teneniko fa ho avy amindreo mbola ho avy amindreo ny tsy mety za tena miteny an'izany ho avy amindreo ny tsy mety na hoela na hoainganao averiko tsara zany menasiko zany za tsy miafiny zany fa na hoela na hoaingana Madagasikara tsy maintsy averina amin'ny malagasy zay tsy maintsy iady amin'ny karana na tililisana na tsy tililisana aminay zany karana zany farany zay fatritra ny olona mpambotra ny firenena mahatonga ny firenena ohatry zao aminay zany karana zany reo karana pahalela de lafilasinareo tsy malagasy zany reo tia tsy malagasy zany reo raha malagasy reto zao fitondrany jereo ny karana any Maorisy karana Maorisiana mavita manangana firenena makaiza satria miditra ao anatin'le fitiavana an'le firenena izy fa ny karana amin'ny tanàna inona ny ataony tsy manitsakitraka sy tsy maintsy atsona patro sy ny karazany ary tsisy ataony afa-tsy mambotry marina mihitsy ny teny le razoky anankiray teneniko teo le izy le niteny hoe io ane 48 heures fotsiny rehefa tena hanao pression an'izany fanjakana ny atao amin'ny karanareo mandeha io rano io mandeha tsy tapaka io mandeha io jiro mandeha tsy tapaka io fa fananindry zao situation zao fananindry zao mba hatonga le fiolona malagasy tena andohalika tanteraka satria firaisana kombakomba amin'ny karana ho azo zavatra zao zay mahatonga na mitenareo olona tsisy ilavana azy reo karana reo tena reo ndray de adverserako hatramin'ny farany reo ary isany inan'ireo rehefa tonga amin'ny fotoanandro io tsy asianay ena maso zany zaho koroa tsy miteny hoe ny karana mpanao matsikita sy ny karana mpivarotra épicerie kely sisy rakoreko an'izay mpivarotra kely ianina kely ary fa reo karana mafia efa anarana maromaro nefa natoditry teto tsy afamainy reny tsy afamainy reny ka de zay ny tiako tenenina aminareo androany zay ny tiako tenenina hoe za tsy de teny betsaka tsony satria tsisy ilaina tsony mbola mitantara anareo zao ndray lasa famendrifendro atsika zay fotsiny fa io na hoela na hoaingana tsy misy éternellement zany tsy misy an'izany ho avy fotoana tsy maintsy iongan'ireo tsy maintsy iongan'ireo de ny faniriana hoe io tsy za rery mieritreritra ny anongana be deaibe ny miara-mieritreritra ny anongana am'izao fa ny faniriana hoe enganeka mba izay ny nahazo an'le izy mba hahatonga an'le firenena andeha any fahitsiny fa misy koa no mitady anongana satria mitady amerina ny mbola ataony hoe retina anao zao de tsika koa anao ambonimbony zao ny amin'ny alatra enganeka zay mba itsika nahazo fahefana isika ho satria za raha miteny hoe za tsy ho analy izy fa ho an'ny vahoaka malagasy zay Madagasikara amin'ny malagasy